Le réseau SOU, ou Réseau syndical des organisations agricoles, est une organisation nationale créée en 2003 qui rassemble 23 organisations paysannes régionales fédérant plus de 35 000 paysans. Le réseau SOU vise avant tout à informer, former et défendre les paysans malgaches. Ny réseau SOU zany dia fikambanana tantsaha nasionaly izay miasa amin'ny région 12 ary manana membre 13. Les membres ny réseau SOU zany OPR. Les OPR any amin'ny faritra daholo. Depuis 2014, le réseau SOU a lancé un programme d'installation des jeunes en partenariat avec l'AFDI et l'Union européenne pour faciliter leur insertion professionnelle. À Madagascar, 300 000 jeunes arrivent sur le marché de l'emploi chaque année et la moitié d'entre eux se tournent vers le secteur agricole. Or, ces jeunes sont confrontés à des contraintes spécifiques. Ils n'ont pas de formation initiale, ni accès aux conseils agricoles, ni à l'investissement pour acquérir des terres ou du matériel nécessaire au développement économique de leur exploitation. De plus, ils ne sont pas toujours présents dans les sphères de décision ni dans les concertations. Face à cette situation, le réseau SOU a développé un programme innovant qui vise à développer des actions pour la formation et l'installation des jeunes agriculteurs. Ny antony zany nanaovana an'ilay tetikasa hoe ny tetikasan'ny tanora satria tena ny tanora zany no hoavin'ny firenena ary koa ny fametrahana mba hametrahana ny hoe ahoana ny hoavindreo tanora reo sy ny ahafahany mijery ny asa izay mahavelona azy. Dia ireo tetikasa ireo zany dia misy efa any amin'ny faritra anankitelo dia any amin'ny faritra Bongolava, amin'ny faritra Menabe ary amin'ny faritra Analamanga. Ny fametrahana tanora zany dia ny antony nanaovan'ny réseau SOU an'izay dia fametrahana mpandimby zany voalohany indrindra ny toerana izay misy eo amin'ny mpitarika eto amin'ny réseau SOU ankehitriny. L'idée du réseau SOU a été de mettre en place un parcours innovant porté par les organisations paysannes. Le réseau offre un service d'aide à l'installation des jeunes qui est piloté par les jeunes agriculteurs eux-mêmes. Ny maharesy lahatra niditra tao anatin'ny OP izay niara-niasa tamin'ny réseau SOU dia noho ny fisian'ny installation des jeunes izay misy service anankiroa vaovao. Ny voalohany amin'ilay toro-drà dia ny fanohanana ara-teknika sy ara-pitantanana ataon'ny teknisiana miampy ny fanaraha-mason'ny tetikasa ataon'ny parrain. Faharoa amin'ilay tolo-drà dia ny fanohanana ara-bola izay ataon'ny OP hanatanterahana ilay tetikasaka. Le dispositif mis en place par les organisations paysannes offre effectivement aux jeunes deux grands types de services nécessaires pour leur installation. Le premier est un service de conseil agricole et de gestion dispensé par un technicien et par un paysan parrain bénévole via un suivi individuel dans les exploitations et par des formations de groupe. Le deuxième service est une aide financière, une subvention et l'aide pour l'ouverture d'un compte épargne. Ce dispositif favorise non seulement l'acquisition de compétences, mais aussi leur insertion professionnelle et le lien avec leurs aînés. Amin'ny vokatra azo zany dia mahita zay amin'ny OPR ny hoe efa tsara satria any amin'ny 85% ny taux de réussite. Raha tany am-piandohana tao anatin'ny mbola tsy nisy installation jeune nisy fiaraha-miasa tamin'ny réseau SOU dia ny hoe 5,7 mpikambany ampodipa ny tanora. Amin'izao tsika miteny zao nefany noho ny fisian'ilay tetikasa installation jeune dia efa any amin'ny 5,7 mpikambana amin'ny ampodipa nefa tanora vokatra le tetikasa. Le parcours d'installation des jeunes est un exemple de réussite
car les organisations paysannes ont développé un service de conseil de proximité dans la durée et ont mis les jeunes en lien avec les services économiques déjà existants dans les organisations paysannes. Les jeunes ont bénéficié de conseils techniques nécessaires pour le développement de toutes les exploitations, comme des approvisionnements en intrants et de l'aide à la commercialisation. Nanana tetikasa dia naseho teo anatrehan'ny OPB izay misy anazy izay antsoina hoe maisonala. Dia ny OPB maisonala indray nanolotra nakany amin'ny OPR Ampidipo. Dia rehefa tonga tao dia nitsarain'zareo tany ilay dossier dia anisan'ny voasafidy ny tetikasa fimpiana trondro izay nataoko. Dia rehefa vita ilay fiofanana dia nanomboka tamin'ny fanohana ara-bola izay mitetina teo amin'ny 5 alina sy 5 hetsy teo. Dia ilay vola io zany dia netiko nanazariana ny dobo sy ny fandonahana ny tany ary nividiana zana-trondro. Nandritra n'izay 3 taona ny raha miasa izay zany dia ny vokatra azoko dia 50 sy 200 kilao isa-taona eo rehefa natao moyenne. Akoatra ny fimpiana trondro zany dia mamokatra masom-boly vary koa za. Akoatr'izay ny fimpiana kisoa. Le service d'aide à l'installation a permis aux jeunes d'avoir un lien direct avec tous les acteurs du développement rural, comme les institutions de microfinance ou IMF. Tao anatin'izany dia nisy ny fanampinanay tamin'ny fanokafana compte tahiry tany amin'ny reny toerana fampindramam-bola madinika ireny. Izany natao moa dia mba entina hitsinjovana mba ahafahanay any aoriana any hiserasera amin'ireny fampirarahana ara-bola ireny izay entina manitatra ny tetikasa any aoriana. Raha taloha tsisy fanaovana tahiry na findramam-bola izany fa amin'izao efa nanokatra tahiry ny tao an-trano. Le réseau SOU organise des concertations régionales et nationales entre les jeunes agriculteurs, au cours desquelles ils élaborent des propositions qu'ils défendent ensuite directement aux représentants des ministères et des différents acteurs du développement agricole impliqués dans l'installation. En 2016 et 2017, les jeunes ont défendu leur parcours d'installation et leur plan de formation à la prise de responsabilité dans les organisations paysannes. Ny antony ataontsika hoe laklena ny fahombiazany ity tetikasa ity dia ny fampandraisana andraikitra ny fikambanana tantsaha amin'ny fisafidianana tanora, amin'ny fisafidianana zotra-piariana sy ny famolavolana tetikasa. Fa eo ihany koa ny hoe fanomezana servisy na tolotra ara teknika an'ireo tanora ireo mandritra ny fotoana maharitra, mandritra ny 3 taona. Ary ny fahatelo farany dia ny fampidirana tsehatra ny tanora amin'ny famokarana ao anatin'ny famokarana tantanam-pianakaviana. Le réseau SOU compte accompagner de plus en plus d'organisations paysannes à développer ce dispositif innovant dans les différentes régions de Madagascar. Dia ny réseau SOU koa manana n'ilay fandarana asa nampiofanany an'ireo tanora ireo sy nametrahana azy teo amin'ny sehatry ny famokarana avy hatrany mandimby ny ray aman-dreny ary ho mpamokatra ny hoavy. Izay zavatra izay dia anisan'ny zavatra tokony hotohanan'ny fanjakana bebe kokoa ho an'ny hoavin'ny firenena izany satria raha ohatra ka misy maromaro sala amin'ny réseau SOU zao ny fikambanana tantsaha ka mitondra an'izay hoe hevitra entina hanatsarana ny famokarana izay sy ny tontolo manodidina azy dia mamaly tsara mihitsy zany ny ataoko hoe ny tanjon'ny fitondrana fandimby teto Madagasikara dia ny hoe ahatonga ny famokarana ho moderna sy masiaka ny fifaninanana eo amin'izao tontolo izao. Ka anisan'ny ampaherezana ny réseau SOU ary entanina ihany koa ireo mpiara-miombonantoka isan-karazany mba hanohana